Faly miarabantsika rehetra ry havana nahatratra ity alady faharoa amin'ity volana jolay ity, ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina. Alady fadimy manaraka ny trinité sika anio, alady ihany koa izay trotrotsika ambavaka manokana ny sampana tanora kristiana manerana ny sahan'ny FJKM, ary mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra amin'ity volana jolay ity manao hoe ambarao ny fahafahana avy amin'ny tompo. Mbola ao anatin'ny famehana ara-pahasalamana ihany koa isika ka izany no antony ampitaintsika ny fotoam-pivavahana tahaka izao ary miompo amampanahy isika mpianakavy ny finoana. Ny tantara voalohany ry havana, ny tantara voalohany toko faha 12 raisina eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 720 no entintsika mideran'ny tompo. Tantara voalohany toko faha 12 andininy 720 ka hatramin'ny 720. Ampitomboana mandrakariva amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Mirao an Jehova ry tany rehetra, lazao isanandro isanandro ny famonjeny mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny, ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitry ny firenena rehetra dia tsy inontsina fa Jehova nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, hery sy hafaliana no ao amin'ny fitoerany. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, misaotra anao izahay fa tsy nanendry anay ho zanaky ny fahalemena ianao, fa efa niantso anay ho zanaky ny mazava. Ary ny zanaka malalanao no nirahanao nandrotsaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana monjy anay. Na dia ao anaty fizahan-toetra aza izao tontolo izao sy ny firenenay, dia tsapanay fa tsy takon'izany ny fitiavanay sy ny fiombonanay, ary mbola afaka miombavaka ny isa-tokantrano amin'izao ora sy fotoana izao. Ankehitriny Tompo dia mangataka ny fitahianao izahay. Ankasitrao izao fionanay mivavaka izao ary ho fanatitra mampofona ankasitrahanao izany. Ampiraiso fo ny isam-batan'olona sy ny fianakaviana manaraka izao fotoana izao. Ampiraiso fo ny fiangonanao, meteza Tompo ampahery anay. Misaotra anao izay noho ny zavatra rehetra. Mandalo zavatsarotra ny firenenay ankehitriny. Kanefa Tompo, ianao mahatoky, ary mendrika homem-boninahitra mandrakariva. Ary mahatoky izahay fa tsy hamelanay ho irery ianao,
fa hampahery anay sy hanasitrana ary koa hampandresy noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay rery andro. Amen. Enoy ampanetretena ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ho amin'ny fahafahana no nanafahan'i Kristy antsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azony ny zioga fanandevozana intsony. Amen. Sambatra ny olona izay mahitsy lalana sy mandeha araka ny lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsy toa, mpamorona sy mpanavitra anay ianao. Masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra, indreto izay mpanota mahantra. Manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nefa noho ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao izahay. Ary efa natolotra ho anay ny zanakao lahy tokana hisolo ny elokay. Ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fahalalànay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanohavana marina ny teninao, mba handovanay ny fiainana mandrakizay noho ny fahasoavanao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Indro ny havana ny tenin'ny Tompo, manambara ny famelan-keloka koa raiso am-pifaliana izany. Noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana dia manindry fo ny aminao aho, mba tsy hamongorana anao. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe, mety aho, madiova ianao, dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Aleloia, midera amin'ny Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny olona izay voavela eloka ry havana dia samy manambara ny finoana, ka iombonantsika ny fanekem-pinoana apostolika iarahantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra Ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho.
Dia tonga eo amin'ny fotoana izay amakina ny soratra masina isika riavana andraisana ny tenin'Andriamanitra ary dia hiara iombom-bavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, tsy mitsahatra ny misaotra mankasitraka anao hatrany izahay Tompo noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra aza. Misaotra anao izahay satria mbola miteny aminay ianao, ny teninao izay ainao anay, fampaherezanao anay, ary fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Dia ahidino ara ny fanahinao masina Tompo, ho aty anatinay tsirairay avy izay miaino izany teninao izany, mba ampiorina anay tokoa amin'ny finoananao Andriamanitra. Ary ny mpanomponao izay hitondra ny teninao dia ianao no mbola hitaridalana hanazava ny sainy, ampita izany afatrao izany ho anay. Dia aoka Tompo, ny teninao tsy hiverina aminao foana raha tsy efa natanteraka izay efa nampanorahinao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay teny efa tonga nofo no anandratana izao vavaka izao. Misaotra Tompo. Amen. Ny teny izay hovakina amintsika amin'ity anio ity dia arak'izay voalahatra ao amin'ny perikôpa. Izany dia ho hitantsika amin'ny testamenta taloha amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia 1:30 ho raisiny eo amin'ny 10 hatsahatra amin'ny 14. Raha efa izany dia ho tohizantsika ao amin'ny bokin'ny soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Galatia, Galatianina 5:1-2 hatramin'ny 5. Galatianina 5:1-2 hatramin'ny 5. Ary ho faranantsika amin'ny filazantsara araka ny Lioka ny vakiteny. Lioka 7:19 ho faranana amin'ny 13. Ny teny rehetra izay hovakiana dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo jentilisa, ary torioany amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any izany, ka ataovy hoe izay nampielyn'i Israely no nangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandron'ny mpiandrondry ny ondriny. Fa Jehovah efa nanafitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Ka dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny avonan'ny Ziona, dia hitanjotra ho any amin'ny zava-tsoan'i Jehovah. Dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly voton-drano ka tsy hiamalazo intsony. Ari amin'izany dia ho faly amin'ny fandizana ny Virjina mba amin'ny zatovy sy ny antitra koa. Fa ampodiko fifaliana ny fitomaniny, ka ampiononiko sy ampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavo ny fanahin'ny mpisorona, ary ny oloko ho voky ny zavatsoako, hoy Jehovah. Endro, izao Paoly milaza aminareo fa raha mety ho forana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory azy Kristy. Ary lazaiko marina indray amin'ny olona manaiko ho forana rehetra, fa mpitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo, na iza izay mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavany ianareo. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandro ny fanantenan'ny fahamarinana. Fa ho amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana, fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ary ny mpianatra Jaona nanambara izany rehetra izany taminy. Ary Jaona ny antso ny mpianany roa lahy ao aminy, dia naniraka azy akany amin'ny Tompo anao hoe, ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Ary no tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe, Jaona mpanobatisa naniraka anay akaty aminao anao hoe, ianao va ilay ho avy
sa mbola hafa no andrasantsika. Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy, sady nampahiratra ny jamba maro. Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, mandehany ianareo, ambarao amin'ny Jaona izay hitanareo sy renareo izao. Mahiratra ny jamba, afaka amin'ny mandringa, diovina amin'ny boka, malady marenina, atsangana amin'ny maty, ary ny malahelo dia hitoriana amin'ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko. Amen. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala rehetra ho amin'ny tompo, ampitomboana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, raha afaka mihaona aminy amin'ny alalany izao fanompom-pivavahana izao, ary koa mbola afaka mandre ny teniny ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra izay handraisantsika afatra avy amin'ny tompo ry havana, dia arak'izay efa novakiana tamintsika teo ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia 1:30, ny andininy 10 ka hatramin'ny 14. Manomboka eo amin'ny 30 amin'ity bokin'ny Jeremia ity ry havana, ka hatramin'ny 17 dia boky mirakitra ny tantaran'ny fanarenana ny zanak'Israely. Ary eto amin'ity 1:30 izay akantsika ampahany amin'izao perikopa izao, dia milaza indrindra ny fanarenan'Andriamanitra ny Israely sy Joda ao aorianan'ny fahababoana. Fantatsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely ry havana, fa babo tany Babilôna nandritra ny 70 taona. Ary dia tao anatin'izany dia nahatsiaro ho very fa lavitra an'Andriamanitra ny zanak'Israely, satria rehefa tsy ao Jerosalema, izany no finoan'izy ireo hoe rehefa tsy ao Jerosalema dia ohatrany hoe lavitra an'Andriamanitra ary adinon'Andriamanitra mihitsy aza. Ka dia nahatsiaro nanenina izy ireo tamin'ny fiodinany tamin'Andriamanitra, ka antony nahalasa babo ny firenena ray manontolo. Andenge ho safotsika kely ny tantaran'ny fiainan'ny zanak'Israely tao anatin'izany fahababoana sy ny fiverenany, ny fanarenan'Andriamanitra azy izany. Tamin'ny andron'ny Joiakima mpanjaka no nisehony ny tantaran'ny fanarenana ny zanak'Israely, ary tao anatin'izany ny fotoana niasany Jeremia mpaminany, indrindra tamin'ny vanim-potoana izay nalasako babo ny zanak'Israely. Efa nambaran'i Jeremia meloa ny ho fahababoana any Babilôna, ary nambarany fa tsy ahavonjy an'ny Joda ny tempoly. Ary notsika fon'ny Jeremia mpaminany ihany koa ny politikan'ny mpanjaka Joiakima tamin'ny nanekeny hiandany amin'ny Egyptianina, nangataka ny fiarovan'ny Egyptianina azy eo amin'ny lohan'ny famelezana ataon'ny Babilôniana. Ary nitsoka foniny ihany koa, nambarany ihany koa ny tsirariny rehetra izay nataony izany mpanjaka Joiakima izany. Ary dia tsy nahafaly ny mpanjaka sy izay rehetra tao andapa izany afatra nentin'ny Jeremia izany. Niseho tokoa raha ry havana
ny adiny Egyptianina sy ny Babilonianina tamin'ny taona 500 talohan'i Jesosy Kristy, ka resin'ny Egyptianina tamin'izany ny Babilonianina. Ary zay no nahatonga ny Joiakima mpanjaka iandany tamin'ny Egyptianina satria nanantena ny herin'ny Egyptianina izy. Maty tamin'izany ny mpanjakan'ny Babilonianina, ary Nebokadnezara zanany no nandimby azy. Tsy nanaiky anefa i Nebokadnezara ry havana, satria araka ny tantara dia ny firenena Babilôna no firenena matanjaka indrindra tamin'izany andro zany eran'izao tontolo izao. Ary dia tsy nanaiky Nebokadnezara mpanjaka fa niverina izy niady tamin'ny Egyptianina, ary dia nahazo fandresena mihezinezina, ary dia nataony fahirana Jerosalema izay niankina tamin'ny Egyptianina, ary dia notereny hibaboka Joiakima. Nisy ireo babo vitsivitsy nentiny mialoha tany Babilôna, dia ireo vondro ny tanora taranaka andriana antsoina hoe aristokraty, ka tao anatin'izany ry Daniela sy ireo namany 3 lahy izay fantatsika tsara ny tantaran'izy Daniela sy ireo namany ireo. Ary lasa koa babo ihany koa Joiakima mpanjaka, dia Joiakina zanany no nandimby azy, saingy fotoana fohy ihany no nitondrany Joiakina. Eto dia tanteraka amin'ny faminanian'i Jeremia, dia lavo Jerosalema tamin'ny taona 770 talohan'i Jesosy Kristy. Zedekia no nitendren'i Nebokadnezara hanjaka hisolo an'i Joiakina, saingy mbola nisy ihany tamin'ireo izay mbola niandany tamin'ny Egyptianina, tamin'ireo olona sasany izay efa nanaraka ny Joiakima teo aloha ka niandany tamin'ny Egyptianina, ary nitaky fikomiana tamin'ny Babilonianina. Hany ka tratry ny fahiran'iray izy ireo, tratry ny fahiran'iray Jerosalema. Rehefa izany dia voababo izy, voaroba ary rava tanteraka. Maty ny akamaroan'ny mponina tao aminy, ary ny sasany kosa lasa kobabo. Rava ny afo ny tempoly, ary dia nandritra ny 70 taona no niainany zanak'Israely zany fahababoana izany. Tao anatin'izany vanim-potoana sarotra sy mafy indrindra izany ry havana, no naniran'Andriamanitra ny Jeremia hanambara indray ny amonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'ny fahababoana ka hanarenana azy indray. Tsaroantsika tsara fa Jeremia no ilay mpaminany ny ran'Andriamanitra hanao asa voafaritra mazava tsara. Dia hitantsika izany ao amin'ny Jeremia 1:10 manao hoe: ary indro aho manendry anao zao andro an'io zao, hanapahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy handrodana sy anjera sy anjava, ary hanorina sy amboly. Ary dia tonga eto amin'ny dingana faharoa amin'izany iraka nampanaovina azy zany i Jeremia mpaminany ry havana, dia ny hanorina sy amboly, anarina indray ny firenena Israely. Ary dia zany ry havana no hitantsika eto amin'ity perikopa izay vakitsika ity, dia ny Jeremia 1:30, ny 10 ka hatramin'ny 4:10. Tamin'izany vanim-potoana izany dia ny firenena Israely ihany no nanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fahefany handresy ny fahavalo, satria ny firenena Israely ihany no firenena novidian'Andriamanitra. Fa ankehitriny kosa dia maro ireo firenena izay efa novidian'Andriamanitra hanehoany koa izany heriny sy fahefany mamonjy sy manafaka izany, satria efa nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Koa raha mandinika izany tantaran'ny zanak'Israely izany tsika ry havana, manoloana ny zavatra sarotra izay atrehan'ny firenena sy ny fiangonana ary izao tontolo izao ankehitriny, dia manana finoana sy fanantenana isika fa mbola ho avy ny fotoana izay amangin'Andriamanitra antsika ho amin'ny fanarenana indray. Ireto avy ary havana ny endrika izany fanarenana ataon'Andriamanitra amin'ny olona nofidiany izany. Voalohany indrindra, izy Andriamanitra izay nampihaka ny vahoakany ihany
no manangona azy indray. Hoy voalaza eo amin'ny 10 tapany 2 hoe izay nampiely ny Israely no hanangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny ny mpiandry ondry ny ondriny. Hoy ny dikateny iombonana ao amin'ny 10 tapany 2 io manao hoe nampiely ny Israely ny tompo fa zao manangona azy izy ary miambina azy tahaka ny ataon'ny mpiandry amin'ny andian'ondriny. Raha tahaka ny hoe nangina na hoe mangina Andriamanitra ankehitriny manoloana ny toe-javatra sarotra sy manahirana izay mahazo ny vahoaka sy izao tontolo izao dia tsy hoe mangina Andriamanitra fa efa mieritreritra sy manomana izay fomba hamonjeny sy hanafahany antsika araka ny fombany izy Andriamanitra fa tsy arak'izay eritreretintsika sy angatantsika olombelona aminy. Isika zao ry havana nanantena fa hoe efa hiverina amin'ny laon'ny tsy ho ela ny fiainan'ny fiangonana mba ho afaka hivavaka hiaraka amin'izay ny mpianakavin'ny finoana, mba hiverina amin'ny laon'ny amin'izay ny asan'ny fiangonana, ny fandrotsahana ny adidy anefana ireo asa miandry sy ny sisa. Misy aza moa amin'ny antso ao amin'ny filazana ao amin'ny radio amin'ny filazana ireny dia misy fanentanana ataon'ny fiangonana sasany dia fiantsonan'ny kristianina ao aminy mba handefa ny anjara didiny amin'ny alalan'ny mivola na dia tsy ho afaka hiangona azy noho ny fepetra fahamehana ara-pahasalamana. Zany ve ry havana no mahamaika amin'ny fanarenana ny an'ny tompo eto ry havana. Ny zava-dehibe mahamaika azy voalohany indrindra dia ny anangona ireo izay miaka andrehetrany. Misy amin'izy ireny mantsy nefa manadino an'Andriamanitra satria araka nambarako tery aloha hoe rehefa lavitra any Jerosalema, rehefa tsy ao Jerosalema ny zanak'Israely ka lavitra an'Andriamanitra dia mihevitra fa hoe tsy misy an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Eto dia izy Andriamanitra mihitsy no handray an-tanana ny fanangonana ireny ondry izay miparitaka, ireny ondry izay miaka ireny ka ho ataony tahaka ny ataon'ny mpiandry ao amin'ny andian'ny ondriny. Dia toy izany koa ry havana, tsy ny anangona adidy na hitaona ny olona hanatitra ny rakitra nataony isam-pianakaviana tany an-tokantrano no mahamaika fa ny anangona ireo ondry izay mitady any. Mety efa maro ange zao ny efa tsy zatra mivavaka intsony. Tamin'ny voalohany mbola nahavatra ny isam-pianakaviana, nanaraka ny fampivavahana ao amin'ny radio na ny fahitalavitra. Fa izao efa manomboka kamo ny olona, efa hipaka ny 5 volana eny antsika izao manomboka kamo ny olona ka misy ny sasany sady manao ny raharahany ao an-trano ihany no manaraka fampivavahana hony. Fa misy dia tena tsy mazoto intsony anaraka izany fa ohatrany ataony hoe efolava izy izany. Mariky ny faharesena izany ry havana. Mariky ny faharesena izany ary raha resy isika dia misy ny mpandresy izay tsy iza akory fa ilay satana fahavalo izay tsy mikendry afa-tsy ny anao izay isa rahantsika amin'Andriamanitra. Misaotra ny tompo sika ry havana ary misaotra ireo tompon'andraikitra atao amin'ny fiandraiketana ny ara-panahy atao amin'ny FJKM Mambotately izay tsy tapaka ny mandefa amin'ny alalan'ireo serasera-pifandraisana izay misy eny am-pelantanantsika ireo antombavaka izay tokony asandrantsika isan'andro ao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika. Ary dia toy izany koa ny sekolela ady tamin'ny tapabolana zao dia nahita teto amin'ny trano kely tetsy tato amin'ny trano fisainana tetsy ireo lesona, ireo asa entomody ataon'ny mpianatra ateriny eo. Izany ny sekolela ady koa dia mandefa fampianarana soratra masina any amin'ny mpianatra ary ny mpianatra mamaly amin'ny alalan'ny fampiarana izany
ka atery ny sanalady aty am-piangona. Endriky ny fiandrasana ny ondron'Andriamanitra ho andiany ray avokoa zany ry havana, ka dia mampahery atsika sy mampirisika atsika tsy ho kivy, ka anao hoe mandra-pahoviana indray vao ho tapitra ty fihiboana ity, fa anoy atrany zany ezaka zany, fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanaina nareo ao amin'ny tompo, hoy ny soratra masina. Ny zavatra faharoa ry havana izay endriky ny fanarenan'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely taorian'ny fahababoana dia zao hoe ho raisin'Andriamanitra ny tanana avokoa ny fanarenana ny fiainan'ny zanak'Israely na ny ara-nofo na ny ara-panahy. Hoy ny voalaza amin'ny 2:12 hoe ka dia ho avy ireny ka ioby amin'ny avonin'ny ziony dia hitanjozotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehova dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly vonto ka tsy hiamalazo intsony. Ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo ry havana, ary koa ny zanak'ondry sy ny zanak'omby, ireo ilay foto-sakafo mahavelona ny zanak'Israely, ary ny zanak'ondry sy ny zanak'omby dia ho ampiasainy ho amin'ny fanatitra ihany koa. Izay ny nampanantenan'Andriamanitra fa izy no hiantoka ny fahavokaran'ireo ka ho ampy sy ahafapony tsirairay, ka tsy misy ho diso anjara amin'izany na dia iray aza. Ary dia miara-dalana amin'izany koa ny kolokoloan'ny fanahy mba ho velombelona toy ny saha voton-drano ka tsy hiamalazo intsony. Amin'Andriamanitra ry havana ny zava-dehibe sy izay lahara-pahamehana dia ny amelona indray aloha ny fiainan'ny olona izay miverina avy tany amin'ny fahababoana amin'ny lafiny rehetra, saina, vata, fanahy. Ataon'ireto zanak'Israely izay avy any amin'ny fahababoana reto ahoana tokoa moa ry havana no anatanteraka izay takiana aminy, nefa izy aza tanapolo no nentiny niverina avy tany amin'ny fahababoana. Tsy hoe olona avy nandranto ireo ka mitondra ny vokatry ny fisasarana, fa olona resy, olona babo nesorina taminy ny zo maha olona azy, fa olona nanompo izay nambabo azy. Tsy misy azo ny anteherana hamerina amin'ny lohan'ny indray ny fiainany afa-tsy Andriamanitra, tompony ny hery sy ny fahefana, tompony ny harena rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary izay kendren'Andriamanitra amin'reto vahoaka an'ireto ry havana dia ny ananany fiainana feno fifaliana sy fiadanana mandrakariva ho honitry ny fahoriana sy ny fitomaniana ny aretany tany amin'ny fahababoana. Indrindra izy eo amin'ny 13:12 tapany faharoa hoe fa hampodiko fifaliana ny fitomaniana ka hampiononiko sy hampifaliako izy ho afaka alahelo. Tena miteny amintsika amin'izao andro sarotra atrehintsika izao ry havana, izany teny fampanantenana homen'Andriamanitra izany. Ary Jesosy Kristy dia efa nilaza fa anisan'ny antony ahatongavany teto amin'izao tontolo izao ka niaretany ny azo fijaliana, niaretany hatramin'ny fahafatesana dia ny hanome fiainana ny olona araka ny teniny ao amin'ny Jaona 4:10 tapany faharoa manao hoe izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Ary taty amin'ny farany tompo vao niresaka ny amin'ny hiheverana ny mpisorona dia izay manao ny asa fisoronana, izany hoe tsy maintsy haverina indray ny fisoronana mba ahafahany ny mpisorona mahazo izay anjara tokony ho azy amin'izay zavatra ataon'ny olona fanatitra. Eto ry havana dia samy miraisin'Andriamanitra ny tanana avokoa, na ny fanarenana ny fiainan'ny zanak'Israely, na ny fiainan'ny vahoaka andavanandro, na ny fiainam-panahany, ary indrindra ny fiainan'ireo izay voatokana hanao ny asa fisoronana dia ny asa fanompoana izany. Andriamanitra ry havana no miantoka ny ho avy ny
zanak'Israely. Dia tsy misy hafan'izany amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Andriamanitra no miantoka ny hoaviny ity firenentsika ity, ny fiainantsika ity. Maro amintsika ankehitriny no tepitepy manahy hoe anao ahoana re ny hoaviny ity firenentsika ity, anahoana ny vidim-piainana ao ariana kely ao, anahoana ny fitohin'ny fianarany zanakay, anahoana n'izao ity tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika anio ty riavana. Dia mamelona ny fanantenana ao anatintsika fa ho raisin'Andriamanitra an-tanana ny hoavintsika rehetra, ary izany no endriky ny fanarenana izay ataon'Andriamanitra. Tsy tamin'ny zanak'Israely niverina avy tany amin'ny fahapaboana ihany, fa amintsika ankehitriny koa izay miatrika izao zavatsarotra izao ty, izay antenaintsika fa tsy ho ela dia ho faranan'Andriamanitra izany, ary dia izy no anarina sy anamboatra indray ny fiainantsika. Tsarovy riavana fa ny tenin'ny Tompo dia marina mandrakariva ary tsy miova ho maly izay ny hoary mandrakizay, ka efa manana izay hevitra handaminana ny fiainantsika, ny fiainan'ny tsirairay avy ny Tompo. Fa ny anjarantsika dia ny mametraka ny fahatokitsika eo ampelantanany, ary dia manohy hatrany ny fiombonana aminy amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka, amin'ny alalan'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, ka tsy hisaraka amina inona zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika. Engenera avana amin'ny fanahy masin'Andriamanitra no ampahery antsika mandrakariva, aza ho tsika matoky ny fahamarinana izany tenin'Andriamanitra izany, ka ahatonga antsika hatanjaka amin'ny finoana, hahery amin'izay asa mpanaovin'ny Tompo antsika na inona na manahoana zavatsarotra atrehintsika, fa ny Tompo no efa mihevitra ny amin'izay handaminana sy hanarenana ny fiainantsika tsirairay avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen. Ivavaka isika riavana. Ry Andriamanitra rainay ao, ray be fitiavana ianao, fitiavanao no namelanao anay hisedra ady sarotra. Tsy vo izahay izao akory Tompo, no navelanao handalo fitsapana sy fahoriana, fa maro ireo mpanomponao, ary efa impiry ny zanak'Israely no efa nandalo izany, nandalo tao amin'ny fandevozan'ny Egyptianina nandritra ny 400 taona, nandalo tamin'ny fahababon'ny Babilonianina nandritra ny 70 taona, ary nandalo fizahan-toetra famaizana, tsy noho ny inona nefa fa noho ny ditranay sy ny fahotana ihany. Ary ankehitriny izay dia ambolana vitsivitsy izay no namelanao anay hisedra izao zavatsarotra izao, dia ny fiatrehana izao arety mandringana isaoranay ianao Tompo, fa raha mampitany fiainan'ny firenenay amin'ireo fiainan'ny firenena samihafa izahay, dia tena mahatsiaro fa niangaranao, narovanao, eny fa na dia misy aza ireo lavo tamin'izany aretina izany, nisy ireo mbola eo anatin'ny tsy fahasalamana, nefa dia maro no efa nositranonao, maro no efa nampaherezinao, ary raha ampitahaina amin'ny hafa Tompo dia vitsy ireo nodimandry, nefa dia manandanja eo amin'ny fiainana ihany ny fisarahana amin'ireny havana ireny. Tompo, ankehitriny izay dia nasehonao indray tamin'ny alalan'ny teninao tamin'ity anio ity, fa hay ianao tsy mangina, hay ianao tsy mipetrapetra-pona, fa mihevitra trany ny amin'izay hamarananao izao fahoriana mianjady aminay izao, ary fa manomana sahady koa ny amin'izay hanarenanao ny fiainanay izay efa mahakivy anay, efa mahavery fanantenana anay. Misaotra Tompo, fa na dia efa
na dia mikatona indray aza ny fiangonana ankehitriny a indro ianao milaza sy manambara aminay fa tsy foana tsy akory ny fahasoavanao, tsy foana tsy akory ny fitiavanao anay, ary tsisy mahasaraka anay amin'izany fitiavanao izany na ny fahoriana na ny fanenjehana na ny mosary na inona na ino, eny fa na dia ny fahafatesana aza fa tsy foana aminay ny fitiavanao. Tompo, ampitombo ny finoanay ho an'izay mila hiraviravy tanana, ho an'ireo izay efa namoy fo mihitsy aza ka nandao anao. Tsy ianao no nandao anay fa zahay no mandao anao. Avereno ireny Tompo, tahaka ny namerenanao indray ny zanak'Israely avy tany amin'ny fahababoana, angony ireny ondrinao ireny Tompo, satria ianao ihany no mandray an-tanana ny fanangonana anay izay very sy fanarenana ny fiainanay. Misaotranao izay Andriamanitra, fa mbola nampaherezinao amin'ny alalan'ny teninao, ary indreto zahay manavao indray ny fanoloran-tenanay ho anao, hanamafy indray ny fanekenay fa ianao rery ihany no tomponay sy mpamonjy anay, ary tsy herikerika hitady hery hafa hamonjenanay izahay, na dia izay miseho aminay sy mitaonanay aza, fa manana ny hery sy ny fahefana eto amin'izao tontolo izao, afaka hamonjy sy hanafaka anay amin'ny fahorianay. Tompo, ataovy mahay mibanjina trano anao Jesosy Kristy izahay, dia anao Jesosy Kristy ilay efa nandresy ny fahafatesana mba anananay ny famelan-keloka, ary nitsangana tamin'ny maty mba anananay fanantenanana amin'ny fiainana mandrakizay, dia eny ankehitriny sy rahatra izay. Tompo, misaotranao izahay fa tsy very ny fanantenanay ao aminao, koa taio Tompo ny fiangonanao, na dia ao anatin'izao fisedrana sarotra izao aza, tsy ho maika hiazakazaka ho amin'izay fanarenana ny fiainan'ny fiangonana amin'ny lafiny ara-bola, amin'ny adidy samihafa, fa ny anao izay ahatonga ny ondrinao rehetra ho tafaverina ho ambalanao aloha, ka hanolotra azy ireny ho anao mba ho hanarenanao azy na amin'ny lafim-piainany rehetra, na eo amin'ny lafiny ara-batana na ny lafiny ara-tsaina na ny ara-panahy. Dia taio ny fiangonanao, tanterao Tompo ny teninao, fa ianao ihany koa no ampahavokatra izay rehetra ilainay mba ahavelonanay, ary indrindra ianao no hiahy ny fiainam-panahinay. Tompo, misaotranao izahay fa feno ny teninao, ka ho velona indray ny fanantenanay, tsy ahafoy na hasaraka anao, ka dia mametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelatananao, mametraka ny fiainan'ity firenena ity, mba ho tanterahanao amin'ny firenenay Tompo ny teny izay nambaranao taminay androany, fa tsy hifidy ianao na iza fa anehoanao ny fitiavanao. Koa izay rehetra fantatrao fa mahasoa anay ary Tompo, dia tanterao amin'ny araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny indrafonao, ary dia misaotranao izahay ny amin'ny izay efa hitondranao ny fiainanay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, ary dia mbola sitrakay ny miara-manonina ilay vavaka izay efa nampianarinao manao hoe: Rainay ho izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao.
ho tanteraka aminareo ny ry havana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, nitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana io masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.